toerana iray zay no lohahevitra hotiny antsika androany manasanao mba hiaraka amiko andinika izany. miaraba antsika rehetrarehetra indray amin'izao anio izao noho ny amin'ny anarana Jesosy ilay ity antsika. Na iza misy ianao na ny akaiky dina na ny farany lavitra ny ampitan-dranomasina any dia atolotrana mandrakariva ny fiadanany Tompo anjaka am-ponao sy ny ankohonanao. Dia ry iaraka hivavaka isika, iaraka andinika indray ny ten'Andriamanitra. Rainay izay any an-danitra ho amasinina ny anaranao. Ho tonga ny fanjakanao ary atao ny sitraponao. Misotranao indray zahay noho izao fotoana andinihana ny teninao izao. Irinay mba hitondra fitahinao anay izao fotoana izao. Mamelany nefa ny ilokay mamondrafo aminay ary ko ny faneno masina no anampy anay atakaranay izay tianao mambara. Tonononay ny vavaka angatana amin'nara Jesosy. Amen. Toerana iray. Milohan'ny dinika nefa dia andeha ny andinina tao tadina no resantsika. Isaia 5:10 ka ny andininy 2:12 manao hoe dia tahaka izany ny teny izay aleoko ny vavako. Tsy hiverina amiko foana izy raha tsy efa natao teraka izay sitrako ary ambinina amin'izay ampandehanako azy. Isaia 5:10 ka ny andininy 2:12. Androany dia resaka isika ny hoe toerana iray. Omaly dia hoe manokana fotoana. Androany indray dia zao manokana toerana iray andinihanao. Rehefa misy toerana anankiray dia tamana eo anao dia zatra eo anao dia mahafinaritra anao miverina amin'ny toerana eo. Jesosy ry mpiara-midinika namana no ohatra tonga lafatra ho antsika amin'ny zavatra rehetra. Indrindra amin'izany hoe fomba fandinihana ny ten'Andriamanitra, fivavahana ataon'ny tena manokana izany. Fa inona tokoa moa ny fanandramana izay nataon'i Jesosy? Andeha ho jerentsika ny voalaza amin'ny Marka 2:1 ka ny andininy 10:30. Marka 2:1 ka ny andininy 10:30. Zao no voalaza ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny foa maraina alina koa izy dia nivoaka nakany an-tany foana ka nivavaka tany. Mizatra roa no lazainy, fotoana dia toerana. Na dia andininy ray monja azo amin'ny Baiboly izany teny izany dia manana hevitra manan-danja ho antsika. Izany ohatra nasihon Jesosy zany. Inona zatra amin'izany? Vao mangira ny ratsy. Zay zany fotoanan'i Jesosy. Vao mangira ny ratsy, maraina alina dia efa mitokana amin'ny toerana mangina Jesosy mba hiresahana amin'ny ray. Azonao an-tsaina ve zany? Ino Jesosy? Asa mipetraka amoron'ny ranomason'ny Galily ve? Na eo amin'ny havoana iray? Toerana manokana, mivavaka sy miresaka amin'ny rainy. Mazava zany laha tinam-bary eto, fihetsika Jesosy, lara-pahamiana ho azy ny manokana fotoana sy toerana iraha hiresahana amin'ny rainy. Ary azo antoka fa manome hery azy ny rainy amin'ny fotoana io. Ry mpiara-midinika namana, ray Jesosy aza mila izany, fotoana, toerana izany, mba hanombohana ny tontolo andro. Maika ve fa isika izao sy anao, ary zany iny izao ataontsika izao manokana fotoana, toerana, irahantsika mandinika ny tenin'Andriamanitra. Zao no voalaza ny Salamo 7:20, antso anankiray. Salamo 7:20 ka ny andininy 9, misy antso miantefa amiko, miantefa aminao. Salamo 7:20 ka ny andininy 9. Raha hoy ianao, tadiavonareo ny tavako, dia hoy ny navaly ny foko. Eny, ny tavanao ny tadiavoko Jehova. Mahafinaritra ny fanapahan-kevitra izany. Mila mitady an' Jehova izao sy anao.
hoy Jehova amintsika hoe tadiavinareo ny tavako ary antenainy amelantsika amalitsika azy hoe eny ny tavanao no tadiaviko. Manokana fotoana, manana fotoana, manokana toerana. Asa isa-maraina amin'ny toerana mangina ve no andinianao ny ten'Andriamanitra, eo amin'ny varavarankely ve, ao amin'ny salon ve, eo amin'ny efitra fandriana ve. Asa zay toerana manokana fa aza atao toerana miovaova, fa toerana anankiray tsy miova raha azo atao mba hizaranao mifandray amin'ilay raitsika any an-danitra. Zao no voalaza amin'ny tantara voalohany toko 510. Tantara voalohany toko 510 ka ny 110. Tantara voalohany toko 510 ka ny 110. Mbola misy antso hoy izy hoe mitadiava ny Jehova sy ny heriny ka tsy sao mandrakariva ny tavany. Izany antso izany mitaky fotoana izany. Izany antso izany mitaky toerana izany, mitadiava ny Jehova sy ny heriny ka tsy sao mandrakariva ny tavany. Tsy ny toerana rehetra no afahana mikatsaka an'Andriamanitra. Misy toerana zay tena mampana lavitra an'Andriamanitra, tsy any no mitady an'Andriamanitra, toerana manokana. Misy toerana azonao andehanana isa-maraina ve mba hiresahanao amin'Andriamanitra? Mety eo amin'ny seza zay manamorona varavarankely angamba zany, na toerana mangina anankiray, na ve eo amin'ny latabatra ao an-dakozia no ahafahanao mipetraka isan'andro tongotry Jesosy mba hianatra amin'ny teniny. Tsara izany. Ndeny jerentsika ny falandramandreto vehivavy voalaza soratra masina amin'ny filazantsara ny Likoa. Likoa toko 10. Likoa toko 10 ka manomboka amin'ny 7:30. Dia hoy izy hoe hatramin'ny 2:40. Ary izy nanana rahavavy atao hoe Marta, zay mipetraka teo anilan'ny tongotry ny Tompo ka niaino ny teniny. Fa Marta sahirana tamin'ny fanompoana be, dia avy izy ka nanao hoe Tompoko, moa tsy mampany anao va ny amelan'ny rahavaviko izay rahavaviko ahy hanompo irery, ko mba sao manampy ahy izy. Fa ny Tompony namaly ka nanao taminy hoe Marta, Marta, maro ahina sy be rena ianao, nefa zavatra iray aloha no ilaina. Fa Maria no efa nifidy ny anjara tsara zay tsy alaina aminy. Manokana fotoana ny eo an-tongotry Jesosy no tsara indrindra. Raha azonao atao fahazarana isan'andro isan'andro zany dia tena tsara indrindra. Mora aminao mantsy ny miverina amin'ny toerana zay mahazatra anao. Any ka raha toa ka misy fotoana elaela ianao tsy miverina eo dia tsaronao hitoerana efa mahazatra anao. Tiana bara dia zao, raha efa nifidy an'ilay fotoana ianao na mifidy an'ilay toerana dia zao, aza avela hatra fotoana ela tsy hiarahana amin'Andriamanitra amin'izany toerana izany. Tsarovy fa ny fananana fifandraisana mahatra amin'Andriamanitra dia fanapa-kevitra raisina isan'andro azonao atao koa mandray izany fanapa-kevitra izany amin'izao anio izao. Ry mpiara-midinika namana, andeha anafanandramana isika, anokana fitoerana anankiray, toerana amin'ny fotoana efa voatokana afahantsika miaraka mandinika ny tenin'Andriamanitra. Zay le hoe ny fomba fandinihana ny Baiboly, zay le loha hevitritsika. Dia zao voalohany mombaly dia resaka fotoana, androany indray toerana. Fa hitanao ny fotoana dia jerenao indray ny toerana. Ombanao anie Andriamanitra andamina ny toerana afahanao mifandray aminy isan'andro isan'andro. Vavaka isika. Andriamanitra rainay io, apetraka am-pelantananao ny fanapa-kevitray sy ny toerana izay atokanay hiantsona hifandraisana aminao. Mitahi anay, mitahi ny fanapa-kevitry ny tsirairay avy. Kitrina dia hiatrika ny tontolo andro izahay. Tsy mahalala zay avoakany na dia ny minitra ary izahay, fa azonao hiantoka kosa fa raha miaraka aminao izahay dia arovanao amin'ny ratsy voaro amin'ny faharatsiana maro samihafa. Dia apetraka am-pelantananao ary zany tontolo andro zany, tononona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.